Sahy amin'ny fotoana rehetra sy manoloana ny olona rehetra, roviana izany no tanteraka. Ravoravo isika misaotra an'Andriamanitra, mitsiky mandrakariva satria ilaina ny fifaliana amin'ny fiainana, ampiakarina ny toe-tsaina miabo, mijery sy miaina ny zavatra rehetra kanefa araka ny fitarian'Andriamanitra izany rehetra izany. Dia manasa anao indray hanaraka ny fandaharana anio alohan'izany andao isika hivavaka aloha. Ray malalo misaotra anao satria fitiavana ianao, fahasoavana sy faharipo ny hitondranao anay, ary tianao izahay raha ho sahy mijoro vavolombelon'i Kristy. Ampahirezo hoe hatanteraka izany raha handinika ny teninao dia hanana tanjaka ara-panahy amin'izao fony nefa izay amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Sahy amin'ny fotoana rehetra ve ianao ary manoloana ny olona rehetra tsy hankanavaka hitory an'i Kristy? Matetika no misy fotoana hoe tsy sahy raha vao olona manamana-pahaizana na hoe tsy sahy raha vao olona manamana-karena na manamana-amboninahitra fa aleo manaja an zareo fotsiny. Fa ny soratra masina dia miteny amintsika fa aoka ho vonona mandrakariva ozy isika hizara ny antony fanantenantsika. Vonona mandrakariva izany tsisy fotoana voafetra hoe rehefa hariva ihany na rehefa maraina ihany na rehefa atoandro ihany na rehefa andro alatsinainy ihany fa amin'ny fotoana rehetra. Ampatsiahivin'ny tantaran'ny soratra masina isika hoe ireo mpianatra ireo rehefa nandeha tamin'ny herin'ny tenany dia kely ny vokatra raha nisy aza na tsy dia nahomby loatra izy. Fa izao tsy ny herin'ny tenantsika izany no iankinana ny fahombiazana fa ny herin'Andriamanitra izay manaiky antehitra amin'ny fanahy masina ihany, izay no mahomby, izay manaiky ampiasainy ny fanan'Andriamanitra no mahomby. Ary efa misy vavolombelona izany foana moa amin'ny tantaran'ny soratra masina. Ry Filipo nahomby tao amin'ny asany. Ohatran'izany koa ny apôstôly Petera, ny apôstôly Jakoba, ny apôstôly Paoly nahomby tao amin'ny asa fitorinana ny fizarana ny Kristy rehefa nanaiky ny fitondran'ny fanahy masina izy ireny. Nampanantena mantsy Jesosy an'io fahombiazana io. Asan'ny apôstôly voalohany 9:9 dia izao no voalaza amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema aloha dia eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Izay no nresahany makasika an'izany hoe iraka ampanaovan'ny Kristy izany, ka ozy izy hoe hahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina. Io zany ilay herina ampanantenaina, fa tsy ny herin'ny tenako na ny hery maha-olombelona antsika no ampahomby azy. Ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpianatra eo zany tsy hoe teny fotsiny dia vita, fa izao tahaka ny Kristy ilay tompony dia nandeha nanaraka azy koa ny fanasitranana, ny fanampiana ny olona. Petera ohatra ny ainan'izany hoe nanasitrana olona, Paoly koa ny ainan'izany. Ary tamin'ny alalan'izy ireny somary famantarana ireny sy fahagagana ireny dia liana ny olona. Inona no mahatonga an'izany? Ny indrisy moa misy ny olona izay liana fotsiny amina fahagagana fa tsy liana hoe tena iray avy amin'Andriamanitra izany zavatra izany. Kanefa na izany na tsy izany tsy vokatra tsoa foana no azo avy amin'ny fitoriana filazantsara, fa mety misy vokatra tsy tsara ihany koa. Ohatra amin'izany hoe manalefaka fon'olona izany izao ohatra ny filazantsara rehefa toriana ny hafatra izay hoentina. Fa izao koa mety manitsika sain-dratsy ihany koa izay ho an'ny olona hafa izay samy miaino eo ihany. Nisy olona lotika tamin'i Jesosy niaino azy, nisy olona tena sorena tamin'ny mpianatry ny tompo taty aoriana efa tsy teo intsony Kristy noho ny fijerena sy ny fiainona azy ireo ihany koa sy ny fijerena ny zavatra ataony. Izany ilay izy. Kanefa dia izao ilay fahasahiana nanan'izy ireo vonona mandrakariva amin'ny fotoana rehetra sy manoloana ny olona rehetra dia tanteraka rehefa nanaiky ny herin'ny fanahy masina izy. Roviana izany no tanteraka izay dia hoe rehefa manaiky ny fitarian'ny fanahy masina zasy ianao dia tonga izay hoe fahasahiana amin'ny fotoana rehetra izay. Izao no lazain'ny Petera sy Jaona mantsy hoe fa izahay tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay, tsy azo ampanginina izahay izany. Vokatry ny fitiavan'ny Kristy izay, vokatry ny soa nataon'i Kristy dia izay no niarahany tamin'i Kristy izany dia mizara ho azy izy. Izao no tsarovy eto am-pamarana hoe manome hery antsika andresena ny sakatsakana rehetra Andriamanitra rehefa mahatoky isika amin'ny famaliana ny antsony sy ny fitoriana ny hafany. Mahatoky ny fanan'Andriamanitra andao hisafidy an'izany hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, ny herin'ny tenanay tsy mahavita n'inon'inona fa ny herin'ny fanahy masina
no mahatonga anay hijoro vavolombelon'i Kristy amin'ny fotoana rehetra sy manoloana ny olona rehetra. Ampio ary zahay hikatsaka mandrakariva ny fandraisana aminao ary andeha amin'ny herin'ny fanahinao masina hitondra teny fampahirezana fitorinan'i Kristy, filazantsara ho an'ny olona rehetra izay miara-miaina aminay tahaka anay izay efa nitondrana an'izany ihany koa. Omba anay sy amindra fo aminay hatrany anie ianao, amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.